Eo amin'ny sehatra ny toe-karena kosa indray tamin'ny andro ny fahampanjaka no efa nisy ny sampandrara tao amin'ny postra fa 30 taona lasa kosa izay vao nisalotra ny anarana hoe postra malagasy izy. Fantatry ny maro amin'ny fandefasana taratasy tamin'izany fa izao kosa dia efa mivelatra bebe kokoa amin'ny sehatra maro. Fanadihadiana tanteriny Noela Anjarasoa eo amin'ny sarin'ny Tahina Herzo. Telonjato eo zao ny postra misy manerana amin'ny Madagasikara. Tsy ahivana fa rafitra efa nisy tamin'ny fahampanjaka izy io izay natsoina hoe tsy mandoa dia ilay olona mitondra ny afatry ny mpanjaka, taratasy ary entana. Rehefa tonga kosa ny fanjanahantany dia nisy rafitra vaovao nentin'ny Europeana nanatsara ny fomba fiasa sy ny sata tao anatiny. Nanomboka ny taona 1970 no nipoiran'ilay hoe postra malagasy raha toa ka PTT izy tany alohan'izany. Nanomboka teo dia nitanila ho amin'ny famaliana ny filan'ny mpanjifa izy ireo. Io ihany zany no ny fanjimbya ny ovaova arakaraka ny zava-nisy sy ny fivoarany toetrandro sy ny fivoarany teknôlôjia sy ny fivoarany fitaovana sy ny ova araky ny filan'ny mpanjifa ihany koa. Nanomboka tamin'izay andro ny fahampanjaka zay dia ny ova sy ny voatra tao anatin'ny fotoana fanjanahantany dia ny ova sy ny voatra tamin'ny andro ny Repoblika Nifanesy ihany koa dia ny ova arak'izay ihany koa le postra fa raha ny fiandohany zany dia izay lazaintsika hoe hatrany amin'ny andro ny fahampanjaka izay. Hatramin'izay dia ny fandefasana taratasy no nahafantarana amin'ny postra fa izao kosa dia efa maro ny sehatra sahaniny afaka mampiray ny ety andrenivohitra amin'ny any ambanivohitra izy. Fandefasana taratasy dia efa mandray izay toeran'ny banky zay zahay. Azo hitehirizam-bola dia azo angalana vola, azo andefasam-bola dia azo angalana vola, afaka mikirakira vola sahala amin'ny banky any ambanivohitra, afaka andefasana vola sy angalana vola amin'ny fomba faran'izay aingana indrindra eo no eo. Marina fa mbola misy ny mandefa taratasy ary alefa postra amin'izao fotoana izao. Efa malalaka kosa nefa ny serasera eto Madagasikara noho ny fisian'ireo orinasa maro afaka mampiray ny rehetra eo no eo. Tsy tokony hisy intsony noho izany ny tanàna amin'ny tokamonina.